Tsy afa-misaraka amin'ny andro fety tokoa ny sakafo rehefa faran'ny taona sy ny taom-baovao dia tsy vitsy ireo fianakaviana no misafidy ny hena ho haroso eo amin'ny vilia, ho haroso ihany koa ho an'ny fianakaviana. Misy ary ny toro-hevitra sy ny tsara ho fantatra amin'ny fikarakarana azy ireny izay hoentin'ny chef Luc Ratsimbazafy ho antsika any tokatrano. Iray amin'ireo sakafo mitondra otrikaina betsaka ny hena. 20 isanjato hatramin'ny 30 isanjato ny otrikaina amin'ny hena dia proteinina avokoa miankina amin'ny karazany. Ny hena mena kosa dia mitondra fer sy vitamina betsaka. Ankoatr'izay dia mitondra menaka 0,7 isanjato isaky ny 100 grama ihany koa ny hena. Mora miova ary mora azo ny otrikaretina ny hena ary ilaina ny fahaizany mikarakara ity sakafo ity mba hahatonga azy ara-pahasalamana. Voalohany amin'izany ny fitahirizana azy. Ny tena mampasimba ny hena na mampasisy ny hena zany dia le hena mbola mandeha misy rakena zany mandeha iny ka na iny rakena iny vidensika zao eny amin'ny varotra mahazatra antsika eny ataontsika ao anaty sachet le izy dia rehefa anaty sachet le izy dia atonga dia atovaka ao le hena dia mbola misy ranony zany le hena mandeha misy rakena zany dia iny rakena iny avelantsika eo amin'ny mandritra adiny 2 adiny 3 adiny 4 tsy voatery mamoaka fofona iny zany fa iny zany tena hoe mamoaka karazana ataontsika hoe bakteria zany izy tsy isy fofona le hena fa tena makarary be mihitsy zany. Ny tsara indrindra ahantona ny hena zany hoe ny rakena na hen'omby na henan-kisoa na ny henam-borona zany ny trondro ny ranony tsy maintsy avela itsika dia tsy atao mipetraka eo amboniny mihitsy raha misy vilia zao hasino an'le hena mata zany dia apetraka eo le hena aza atao miaraka amin'ny rakena izy fa ataovy miantona kely dia le ranony zany mitsika iny ny tena mampasiso sy mahatonga ny ataontsika hoe otrikaretina zany avy amin'ny hena. Misy ihany koa ny tsara ho fantatra amin'ny fandrahoana azy. Rehefa mahandro azy dia sasana tsara, vilany atao madio tsara, matetika ny hena zany tsara saromana foana, à l'étouffer, zay zany ny fomba fandrahoana azy izy ny teny frantsay dia avela iketrika. Tsy teny zany hoe afrina ny fahamasahany fa rehefa malemy dia masaka. Zay moa ny anay mpahandro zay misy ny hena vetivety dia masaka mety adiny iray, mety efa omby antitrantotra iny mety adiny iray sasany, mety tena zanak'ombola tanora be iny mety atsasakadiny mety miankina amin'ny abetsany zany dia rehefa masaka izy dia alao na tonga dia hohanina na raha ny apitso vao hohaninao dia avelao angatsika amin'ny toerana iray zany aloha angatsika mihitsy zay vao ampidirina vata fampangatsiahana na zay vao atao amin'ny toerana mangatsitsika. Arak'izany dia ilaina ny fitandremana ny fikarakarana ny hena ary ilaina ny fahaiza-mitahiry sy mahandro izany ahatonga ny hena ho sakafo ara-pahasalamana ary hitondra hery ho an'ny fianakaviana ny fihinanana azy.